sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Atolotry ny fankafian'i Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Odiny aty tompoko ny fandaharana baiboly sy kolontsaina indray no arahanao eto amin'ny radio vaovao Mahasoa ankehitriny. Tsy lany amamina toy ny farilavavany ny fisaorana ka dia isaoran'Andriamanitra nampiona-tsika. Isaorana ihany koa ianareo liana dia liana amin'ny fandaharana. Eo amin'ny fiarahamonina dia misy karazana asa izay heverin'ny olona ho ambany ary tsy vitsy no lasa manambany andreo izay olona manao izany asa izany. Misy asa mahamenatra tokoa ve? Misy asa ambany? Inona tokoa no atao hoe asa ambany? Ny tsy fahamarinana sy fitoerana amin'ny fahotana, izany ny tena fahambaniana. Aleo no kely maro asa toponga kely, toy izay lehibe tsy mahetsika kalitony sorohitra toponga be. Vao masotsokina ny fiainana izay kely ananana no ahiratra. Manasanao izahay anaraka n'ity tantara ity izay atarafatsika ny voalaza teo aloha ao anatin'ny fiarahamonina andavanandro. Asainay ary ianao anaraka zanatra amin'ny farany ary ao aorian'ny tantara dia andry alesina tahaka ny mahazatra isika. Mihaino finaritra tompoko. Mahafaly ny mpankafian'i Kristy manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe misy tavoangy ve hovidino? Misy tavoangy ve hovidino? Tavoangy oi! Ireto avy no anomeaina ny tantara. Fitiavana Rasolo Arizao no ranalo, Miriama lalan'ny avo no faneva zanany. Tojo Rabesandrantana no radera, Nirina Lalao Estera no ranivo. Ialalan Kristy no niaina zanak'izy ireo ary Olivier Sitraka no fidy. Tata, teaterany tata tiany kilasy mandrindra masera vesa. Indry sianaka, fantatrao ihany ny fahasahiranany dadanao. Ka tsy mahafoy an'ny tata angeza e. Za kosa vete tsy ahitany tata mihitsy de. Ka tsy afa-manoatra ny antsika anaky. Tereny zava-misy tsy manam-boly dadanao Sao very tata. Menara tsara izany faneva keliny dady izany Endre tsara anaka. Faly be dada raha mba tafitenao indray andro any. Dia tsy mivarotra tavoahangy tsony fe tata amin'izay.
Zay ho iamantsy ianao. Indre tsara dia ataovy tsara ny fianarana. Indry dada, na dia malahelo be any dada za dia tsy maninona fa hijanona ty andro masera zany dia hianatra tsara. Dia rehefa mahay be za dia miasa tsara be dia tsy mivarotra tavoahangy tsony dada. Mbola hiposaka ho antsika mianaka amin'ny masoandrom-piainana faneva. Aza manahy ianao. Dada aza mitomany fa lasa za konga dada mitomany e. Mangino zany zanako izany. Mbola anakarena betsika dada. Zay va velony dada. Velony faneva keliko. Mbola tsy matory ihany ve ny aina kely ato ranivo a? Tsy mety matory hatramin'izao rainy a. Sahirana mihitsy a. Io aloha mba patoria kely ndraika. Reraka. Tokony tsy nalefanao tokoa le mpanampy atsika ka. Zao lasa manahirana fotsiny. Ka fety kosa ary ve ny andro dia tsy mba handeha hody izy aminao rainy a. Mba mamonjy ny fianakaviana izy. Zao tiany raharaha tsy isy vita. Izay rehefa zatra tsy manaoko. Miatihatra mpanampy foana isan'andro lavo izao. Tratra tsara tsika isanao izao. Tia miaina kely lorodera mba raisy fa efa mba rendremana izy io a. Ary aza mitabataba be tsony ianao fa tena sahirana mihitsy napatory azy ka. Zay indray ny andranivo. Zazakely efa rendremana eny aminao ve dia mbola omenao ihany fa tsy tonga dia ampatoriana any. Ka mbola anao zavatra re ary dera fa ianao koa ve dia tsy azo ifandaminana mihitsy a. Ny olona mba nihetrehitry ny akaina ve rangaka mbola hitaiza ampatory zaza. Mety fa tsy. Iny. Mbo mitaiza koa indraindray ry dera. Akaina. Raha endry ianao tsy ampatoriana aingana izy dia avy manampy amapiritrano fa. Jereny efa revo ery raha dera mandrotsirotsy amin'ny aina kely. Iny kosa eny faremoka ka. Natory ihany fa izy tato radera. Io fa matory io e. Valaka mihitsy ny sandroko nandrotsirotsy azy teo a. Ary tsy adaboko amin'izay izy ary. Zay toto sanakineny famakianao raharaha. Misy tavoangy ve oy. Tavoangy oy. Taitra indray le zaza. Fe zany e. Tavoangy. Tsisy tavoangy aty. Zaza efa nanahirana napatory azy mbola teriterina izay tavoangy any. Mandreraka izany raha olona. Io ray napatory indray aloha ka. Raha tratrako aloha izany ataoko mahita mihitsy. Ataovy mahita mihitsy raha ny raha miverimberina eo a. Manaitra zaza fotsiny. Mafanafana kely mihitsy ny aina kely izany e. Aiza ve rangako feanakoroa be izao ndray tsondromin'ilay dokotera atao vaksiny. Ndeha hijerevana fampidinana hafanana aloha fa ohatrany tsy ho zakany izany hafananana izany ka. Sa ve atao peta-glasy. Izay koa mety ka. Mangina ny zanaky neny e.
Mamay, ao fakapoantsika ny dokotera iny aoka izay Toto amin'izay ary ny sasany eny ao izay mamay fe aoka izay fa tsy kity amin'eny ny feanao Efa nanao izy zato raniva. Efa nanao le hafanany niakatra be teo Efa meko fanafody fampidinana fanana re izy efa mba azo aloha Ay, tsara zany. Ary mba mahazo toerana izy zany. Vao mitehaka mifandriny ty fehany ty dia taitra eziko ianao nga ahoana. Za ve zany dia hiazona ny fehy keliny eto foana. Ataovy aloha izay ampilamazy io Andraho zany ny sakafoko. So dia za indray ny andrasanao anao an'izany eo, za efa mampatory azy eto. Izay asalama ny zaza eretina Rinivo sakafo zany afaka mividitsika aloha raha ohatra ka. Za efa nonako, ka averinao amoramora zany mitaizy zany. Ividianako lasopy etsy amin'ny sisiny etsy ianao vetivety. Vary mahavoky efa tsy lasopy sady le lasopy voretra kely eo velany eo Eny ary, aleo fa hikarakarako ianao. Misy tavoahangy ve hovidino? Misy tavoahangy ve ato? Maty efa taitra indray sarako amin'izao olona miantsoanto izao tena. Ndana rangaha vonohy amin'ity zany rangaha zany atondray rano ao an-dakozia eo. Very le zaza raha tsy taitra indray. Aloha ivoako ho an'ity. Ataovy mahita. Lehilahy manahirana tsy. Misy tavoahangy ve ato hovidino? Inona lahy? Tavoahangy Ramsey tavoahangy Avia lahy ty va ty misy. Tavoahangy Ramsey. Iza laza lava tavoahangy? Ka Ramsey milaza va tavoahangy ka? Efa hoe misy zaza marary ao. Tavoahangy inona? Inona lahy? Tsy fantatra lahy mihitsy hoe misy zaza marary eo antranao. Mbola mitady lahy? Inona lahy? Lasa lahy mandeha. Ramsey tavoahangy eny tadaviko fa tsy tarika. Sisy miraraha izay tavoahangy lahy zany. Tsy fantatra lahy mihitsy hoe aty nilakeratra anao ty ne ka misy olona mety marary matory sisy. Tsy manaja olona mihitsy lahy. Lasa lahy mandeha. Kay Ramsey dia tena taka kosa ve na setranao fitadiavako zao nge mba fivelomako Mbola mitady lahy? Inona lahy? Mbola mijanona ihany lahy ao. Mba matahoran'Andriamanitra Ramsey. Ilahy mihitsy zao tsy manaja ny fiarahamonina eko zany indray zany lava matahoran'Andriamanitra. Meko ny tontondro eo mihitsy ty ohatra mianatra sady be famalinana be tabatabatsy. Ka Ramsey aza te manendry Jesy re ao fa andeha aza daroana tsony. Inona lahy? Fa inona zany? Totra maratra be ny tarihako. Tao maivay be koa ty amin'ny tanako aty zany. Voa le tavoahangy ianao Ramsey tena voa miala tsiny. Tsy manaiky moramora amin'izao Zao ve nanao lahy? Jereny tarihako, jereny taranako. Hitan'ny lahy tsara fa angalako sertifika medikaly lahy. Ary tsy ho atoko hafa bela amin'izao lahy. Mba hiantrano ny madinika Ramsey fa tsy fananiko ane iny. Zao ny tsy fananina? Mba niteny any lahy dia zandray ny anarany lahy velesina amin'iny tavoanginy amin'ny tanany lahy iny. Zao, hoy tsara fa tsy hafa bela amin'izao lahy. Toriko lahy. Ary tsy amelako lahy raha tsy any an-tamora. Ndao raha aloha etiko any amin'ny fokotany zao dia zao. Kare Ramsey oke mifona
Ianao angeny tena nidaroka teo e. ndolo ty vazabila zao lahy. maneno sahady zany rehefa izany. Tsy maintsy hiarina. Tena mbola tia atory asany ka. Vetivety koronga dia maraina ilay andro ka. Tsangana andrehatra filo zany. Ary toa nisy namaky ny lakozia. O radera! Radera! Ahoana e? Avy malaky aty fa nisy namaky ny trano e. Inona? Avy ho avy efa izany lazaiko anao izany. Malaky ianao, tsisy vilany, tsisy fatapera, tsisy inona. Fa nataonao aiza daholo izany namatoa? Nisy namaky nataoko aiza e. Ngasany azo hoanina. Nisy namaky ny trano rainy aho. Ary tena le bandy mitady tavoangy eraky ny tanana teo zany ny mety namaky ny to raha zany a. Dia ho izany marina ve? Fifandry finjavatra ve zao rainy sa tena izy tokoa ny nanao an'izao a? Tena iny mihitsy ho nanao an'izao. Mody mitsikilikily taty an-trano mihitsy zany ny antony nandehanana iny teo. Ndao karoana dia akana polisy fa tsy manaiky an'izao kosa. Inona ny andrahoantsika hanina eto raha izany? Sady ny fitaovana sarobidy rehetrarehetra tato ny tsita. Ka izany ange ho aho noteneniko anao e. Andao karoana dia tonga dia andao miatrahana plainty amin'izay. Tonga dia tsy afa-maina amin'izao iny. Tory ho any mihitsiny. Aza atao afabela raha tsy migadra. Sady manaitra zaza mbola mangalatra fotsiny koa. Mandreraka mahantra velona kay mangalatra. Zao. Ny rice cooker. Cocotte minute. Very a. Ny fatana gazy. Hatramin'ny fatapera koa mbola rofina ihany. Hita mihitsy mahantra velona. Efa tao voangy ny amidy mbola foana hatramin'izay hita rehetra. Tsy manaiky an'izao aho rainy ka. Aingany ianao dia andao hitady an'iny to dia ny amin'ny polisy tsika. Aleo ampimankainga ny aina kely aloha raha izany ary. Zao ve ilay zasa dia ho tairina ho rofina andeha hiaraka. Ramsea, tena mifona moe, mifony. Dia vitanao ve nijery andeha higadra e? Zakao ny an'lahy e. Sady efa andratra ny lahy ny tarehako ny tanako. Mbola naripaka lahy ihany koa ny tao atokantranoko. Tsy izaho any nangalatra an'izany tao an-tranonareo izany. Tena mifona Ramsea. Mba mamindrafo amiko e. Dia tsy mba hitseranao mihitsy ve ahy e? Tsisy fitsetserana amin'izao vaninandro izao. Ny mpanao meloka tsy maintsy zazina. Mazava amin'lahy. Miafinao ambadiky ny hoe misy tavangy ve hovidiny e. Nefa mpamon'olona. Sady mpangalatra tony ny mpamaky trano. Zakao ny sazy ny lahy. Any ambany tsy nanany lahy mihinana gagazo. Mazava amin'lahy. Ba matahoran'Andriamanitra mo Ramsea. Raha eloka tsy nataoko kosa ve dia izany no tazominao amin'izany e. Tena mbola kely koa ny ilay zanako any Ramsea. Mbola mila mifanapiko sy ny fanabeazana avy amiko. Tsisy te alalan'izany e. Any amponja ny bebaka tsara. O Ramsea, ny eloka ibaboana aza neo ny mody rariny. Maika fa ny zavatra tsy nataoko akory ve dia hotazominao ahy. Mamela Ramsea, mifona rea. Ka tsy izany miazona ny lafa ny lalàna e. Efa mivoaka iny ny didim-pitsarana. Inona ny azoko atao amin'ilay intsony? Ka mba raha azo atao mo Ramsea dia tsy ho hay ny fitorianao a.
miangavy. Tsisy fitohinana mitsoka izany ntsony olo ty andidim-pitsarana ary iny efa mivoaka. Zakony any lahy. Dia ahoana zany? Dia higadra avy e? Ka mifona mitalao aminao moa e. Maharikoriko ana mijery any laza. Io raha sefo etaony amin'izay a. Lasa ihany ho aneritreritra raha dera. Ahoana izay? Sao dia mba tokony tsogadraina ihany ilay rangahy vary tavoahangy iny e. Sady efa nandratra avy iny nangalatra amin'ny fananatsika dia mbola inona ihany ny rovanao an'iny? Dia tena azonao antoka tokoa ve fa izy ny tena nangalatra tatatranontsika? Sao mba manendrikendrika azy kosintsika e. Tsy haiko aloha izany fa dia aloha ny lalàna no hitsara an'izany. Manenjika ny eritreritra raha dera. Marina e. Dia inona izany no tianao hatongafana? Avoaka izy? Andao ranga avoaka izy fa fananana very koa ve no hita hiazomana azy ihany e. Afaka soloina foana iny, afaka mividitsika rehefa mahazo vola. Diovy ny sainao fa tsisy mivoaka izany eo e. Dia afaka didy raha dera. Nandrosiko taitsiny rehetra. Anao ny ianao raha tena tsy izy tokoa ny nanao andreny. Eloka be vava. Fa hanendrikendrehana fotsiny tsotro izao. Fiainany ary mampalahelo kely iny ve dia havita anao an'izany izy ozy ianao. Izay mihitsy ilay mahavoantsika. Tsotra loatra ianao raha nivo a. Tena marina. Araroto ny olona fotsiny amin'ny fahatsoranao. Tsy misy tsotra izany raha dera. Io ny fivelomana e. Raha tsy nigadraina antsika teo iny a. Tsy hainao zava-mety ny hainao no nanaraka. Tena mety marina tokoa izany raha dera. Aleo higadra amin'ny marina izy ka. Any izy manefa ny sazony. Any amponja indray izy miantso toa voanky. Ramse, fa nahoana ianao ny tonga mitsidika aty amponja? Sao dia niveriny lavanahitra sakafo an'lary a. Izao no tena atao hoe tsara amin'lahy izao. Andray kosa Ramse, aza dia mandatsy ohatran'izany kosa e. Faly amin'ny fahavoazan'ny sasany ny ianao izany. Izany raitra ny lasa mifananako nangalarina ny lahy ve dia mbola hitihetsetra amin'ny lahy ihany a? Olona tsy matahotra an'Andriamanitra raha elahy. Iza kosa ny tena tsy matahotra an'Andriamanitra amintsika Ramse a? Za ve sa ianao izay nanagadra tsy manatsiny? Tsy manatsiny inona? Mareniny elahy. Efa ty avy elahy dia mbola mahita lazainy eo a. Mamitsahatsara ty a. Ary tandremo sao dia mitapodipody hitady anay menakavy ihany. Hitan'ny lahy kely ny anjohan'ny lahy a. Folo taona tateo aoriana Dada ve io? Fa nefa
Ny zanako, ilay menaky ny aiko. Zao ve sisa ianao ry dada? Andray fa iza loatra ny nahavandoza sy namingana ny fiainanao ohatr'izao. Firy taona hatrany maizina izay vao mba nahazo fahafaha, izay indray aho vao nahitanao. Dada, Tsikivitsika anaka. Raha mbola vela koa ry dada, tsy hanaiky an'izao aho. Tsy manaiky an'izao aho fa tsy maintsy daviko izay olon-doza nanao tsinitsinina anao tahaka izao. Nahoana ndraiky ny endrikendrea angara mahatra izay mpivarotra tavoahangy dia izany tokoa no natao aminao. Mitony ianao ry fanevakeliny dada. Zany sady tsy mitondra makaiza ny valifaty. Marina aloha izany, saingy saka koa izao ry dada, efa afaka baka soma tsara iny, ary hanao vetivety ny fianarako. Aza matahotra ry dada fa tsy maintsy tafiditsika mianaka, tsy mba miangatra Andriamanitra. Eny, menara tsara anaka, ataovy izay hatafitanao amin'izay rehefa tafita somatsara ianao dia ho toteny somanan-danja eo anivon'ny fiarahamonina tsy ho toy ny dada izay nitsiniavany. Marina tokoa izany ry dada. Aza manahinao fa hiezaka isikina herim-po, tsy maintsy ho tonga soa ny sambo kely tsika, tsy maintsy tafita ho atsika mantsy ianao. Dimy taona taty aoriana, misy fitaovana sy boky fidina ny ampianarana ry dada sy neny Boky inona indray izany ilainao izany ry ny aina? Tsika ny ato efa miasa hirana. Za tsisy vola hividianana an'izany aho zao Tena ilaiko any ampianarana ne izany ry dada sy neny, dia za indray ve ny tsy ahazo Ka iza nahitana an'izany vola izany? Ny hoanina ary ato fa tsy misy. Dia ahoana re izany? Aleo aloha mba tsy mividy fa tsisy hivitanana an'izany ry ny aina. Sa dia tavinao tsy hividy sakafo? Mba mandevitra kely aloha ny bokinao amin'ity indray mitoraka ity. Rehefa misy vola ve indray aman-drenao tsy hividy eo ihany. Izany mihitsy. Dada sy neny Sady mbola nanan'olo-trosaka ny tsika amin'izao ny ameranana an'izany ary ity izao mbola tsy hita hoe aiza ny ahitana vola. Sano mihitsy. Aroko izay aloha ny ranomasonao fa ngazany raha tsy azo androany dia tsy ho azo mandrakizay. Ary ahoana raha dera raha amidy ity trano hipetrahantsika ity dia manofo tsika. Sa ahoana ny hevitrao? Ohatra ny hevitra mety ihany izany. Amiditsika ity dia manofa trano kelikely ihany tsika. Sa ahoana? Misy ho ampiasampiasaina ny vola amin'izay. Trosan'olona ity efa tsy ho araka intsony. Tena hevitra mety izany ianao izany. Dia ahoana? Hitady mpividy izany sa alefa amin'ny gazety? Tena aloha tao dia sady mitady mpividy no alefa amin'ny gazety. Ary mangina an'izay rery ny aina fa efa mitady vaholana izay sarainao Sa ny afaka hitomanina eo. Tsy maintsy mahazo indri Azo. Misaotra aloha ry dada sy neny
fa izao ahy e, dia aiza indray tsika mipetraka raha mity ty tranontsika ty? Trano be dia be fieneran'ny tanety io ve tsy hahita izay hisotrihan'ny lohantsika e? Sady fianaran-dry atao tsara fa aza miasa saina amin'izany e. Sa ahoana Radera? Zany mihitsy. Efa tsy androko ery fidy ny irosotsika amin'ny raharaha. Na za koa raha tena efa tsy mahandro mihitsy fa ny zavatra hitako tsara ho alohan'ny irosotsika dia aleo aloha tena hoe hividianantsika trano dada mampalahelo ny toerana misy azy. Tsy haiko raha mitovy hevitra amiko ianao. Tena tsara tokoa zany eritreritra ao zany fidy a. Sady tao amin'ny Facebook tao za nijery teo nahita annonce zay tena efa misy trano mora be ao nefa tsara le izy mety amin'ny tsara mba ampy ifaliany amin'izao andro pateran'izao. Tsapako efa nisedra fitsaliana loatra koa daty e. Aiza ve dia fivarotana sy fividianana tavoahangy isaky ny elakelan-trano mba nataony ary nisy niaran'ny endrikendrika olona ireny ka tsy namelany raha tsy nigadra ela tany am-pontsy. Valibabena tena tsara raha mba vitasika tokoa ny mividy trano azy e. Ya, tena aleo izay mihitsy ny ataontsika. Ampy tsara ihany koa ny vola am-pelantanana fa anao manao an'izany dia apetrakontsika amin'ny tompony fividianana azy. Tena sambatra mihitsy nataon'ny tompona hitanao ry fidy. Olon'Andriamanitra. Eny isaorantsika ny tompo isaorantsika ny tompo ny fandaharany. Raha ny vaivaihan'ny valifaty tato anatiko tato angeny amin'izay na tonga ny dada ohatran'iny tena saika tsy voafehako mihitsy e. Aza variana amin'izay valifaty izany re ianao mampianatra antsika tsara ny tompo amin'ny romaniny. Raha tsaronao dia ao amin'ny romanina toko fa 12:9 ao izy miteny antsika hoe ry malala aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana fa voasoratra hoe any famaliana izao no amalo i Jehovah dia izy efa mametoky antsika hoe hovaliany aleo anjarany zany. Tena marina loatra izany. Dia izay fa nefa fa ohatra mangetaheta kely aleo misotro ranom-boankazo kely eto amin'ity mpivarotra ity vetivety dia avy indray no mandinika ny tokony atao. Avy androany ve zany Radera ilay olona hividy an'ity trano ity a? Ie, toa hoe ho avy eo ny zareo. Efa mangididy ny tanako andray vola beko. Aiza ihany ary ty izy ny andro ty efa mandroso atandro. Mamendrasa raha matofa fa hoe ho avy eo izy dia izay Ka sao dia tsy tapa-kevitra indray izy ko. Le trano nge efa mba nalefa mora ihany. Ary aza falifaly ny andray vola eo anao raha matoa. Tsy hainao moa hoe volan'olona daholo izay azo io. Aiza kosany dia tsy mba hisy ambiny kely e. Ny boky ny kalany eny ange mbola hovidiana e. Aleo anajanona aloha ilay trosan'olona ka. Aiza koa ve dia hivarotra tranontsika dia to dia hanefana trosan'olona daholo. Aiza ary ny lobe anao. Zao noho izy efa ela ihany izay fotoana famomesantsika izay tonga amin'izay izay haka ny vola efa ela loatra ka ohatra ny toa tsy raharahianareo mihitsy n'ilay volan'olona. Karera matofa ho avy eo nge ilay olona hividy an'ity trano ity e. Efa fantatrao izany fa amidy izy noho ny fandohavana iantrosanao. Izay elizay andronao ihany sao ve ianao vao tsy mahandry. Ho avy eo re izy fa mahandrasa kely e.
eny e, efa fantatray mihitsy izany. Matoa izay tonga eto dia fantatray fa hoe amity ity tranonareo ity. Hitanao mpitandro filaminana io, efa noentinay mihitsy izy mba hamezanareo an'le trosanay. Dia miandry eto izay e. Izay mihitsy, mba manana faharetana kely fa ho avy izy ho aminao. Efa mialany zareo no madama fa mba mandrasa kely tsy maintsy omenay ny volanao androany. Efa adiny indray ny izay no mipetraka teto fa aiza ihany ilay olona lazainareo e. Vao ny antso teo mihitsy zareo fa efa andalana moa. Oratera, masoko ve mandrosa tsy leranga-mpivarotra voangy reto avy aty amintsika aty reto? Aiza? Io manantona antsika aty hivarotra tavoahangy indray ve sa aninona? Totra mianjaika be ary ty poziny. Marina tsy rety mihitsy le hividy azy. Hividy an'le trano ve? Fangaro eo efa afaka tany am-ponja. Ie, efa afaka tany reo. Lozany marina, fenonao ve dia tsy nahita olona mpividy afa-tsy ireo olona ireo e? Allo vidiny any ramatoa, jerea reto olona efa miandro ny trosany. Izy raha teo no mahatakatra ny vidin'le trano. Laly tiradera, kodiaran-tsarety marina ny fiainana. Le olona kely mpivarotra tavoahangy indray no lasa hividin'ny tranontsika. Marina raha mba samy fanatry tava amin'io rangahy io. Ody manahoana madama sy Ramsea? Manahoana ianao tompoko? Ahoana ny ianao izay? Tsy le rangahy-mpivarotra voangy moa ianao ty? Efa taloha zany. Zaho efa tafita ny zanako dia afaka niavitra soamatsara izay mianaka ka tonga izay hividy ny tranonareo. Hividy an'ity tranonay ity ve? Izy anga le zanakao? Voalazanareo indrindra tompoko. Izaho no faneva ary izy no fidy fofombadiko. Ahoana izany rainy a? Ka efa zany lazaiko anao izany fa izy le hividy azoko. Aza taitaitra renareo e. Na izay koa zany tsy nafantatra ary tsy nanapo hoe ay ianareo ilay trano hovidinay e. Nataonay surprise tamin'ny dadaraha teo izany ka tsy fantany raha tsy efa niditra tery amin'ny lalana miditra ery amin'ny tanàna ery izy. Dia izay vao ny fanazavanay ary fantany avy hatrany. Na izany aza tsy ataontsika mampihemitra sy manova ninina akory. Arak'izay resaka izay moa dia izay no hividy ny tranonareo. Lala izany fiainana izany marina. Tena kodiaran-tsarety marina. Mifona re izay rangahy tena nanao tsinitsinina anao taloha. Izao mivadika aty aminay indray ity ny rihatra. Ianao le mahantra velona nambaninay indray no lasa tafiakatra ambony hividy ny tranonay. Mba mifona re Ramsea tamin'ireny zavatra nataoko taminao reny. Ny vono no ny daka
ny endrikendrika nafanaka-drana tena ifonana ria. Tsy misy tokony ifonanareo zany. Zany efa ilany namelanareo e. Tsy manao andolo-po aminareo tsony ary efa namela ny elokareo tanteraka. Efa tsy saroko tsony amin'ireny lasa reny. Aoka ny lasa ombany lasa. Tena olon'Andriamanitra ianao fa izay no nanao tsinitsinina anao. Dia misaotra petsaka anao ranga namela ny fahadisoanay a. Tena menatra anao zahay e. Menatra fa nitsimbadika tokoa ny fiainana. Aza manao tsinitsinina amin'ny olona sahirana sy mahantra fa mety hivaly aminao izany. Dia izao manjohanay say radera izao. Anatra ho an'ny sisy ireny radera sa ahoana ho ianao? Izao tokoa izany ilay hoe nipody tsy misy fa ny ataony miverina. Izany mihitsy radera. Tahak'izay tsika tsy nanao toetra tsy mendrika teo anatrehan'ity rangaty. Eny ary fa dia tia ny volanareo dia aiza ny taratasy ny trano sy ny lakile rehetra e. Io anaka atolory le vola. Indrisy mantsary tranoko. Tena mitoko ianao noho ny trosan'olona. Tsy zakako radera. Nafoy ao anatin'ny ray mpimaso ny arena be sy ny tranontsika. Radera, malahelo an-tranontsika ka. Andoranga mba tenenina izy hoe mba meo hevitra ray izay. Tsy mety izany raha matoa. Aiza koa nisy olona hivatra trano anao dia avy eo indray hoe hipetrahanao ny ilany. Tsy manaiky an'izany ny olona. Mba hiangaviana re Louise radera. Ohatra ny tsy ho vitako anie izany hanofo an-trano izany. Kahalan'ny aina kelyntsika koa efa zatra mipetraka tato amin'ity trano ity. Jereko ity izy efa manomboka mipitrapitra mangano any. Narahantsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe misy tavoangy ve ovidino oy, misy tavoangy ve ovidino oy. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Fitiavana Rasolo Arizao no ranalo, Miriamalalan'ny avo no faneva zanany. Tojo Rabesandratan no radera, Nirina Lalao Estera no ranivo. Yarlalan Kristy no ny aina zanak'izy ireo ary Olivier Sitraka no fety. Inina rahantsika teo iny ary ilay tantara izay nampitsiky mety nampihetsi-po fa nampieritreritra ihany koa. Andeha aloha melohan'izay tena andraisantsika ny lesona dia hiaraka ankafian'ity antson'i Kristy ity isika endrikendrika. Endrikendrika ve no mankivy anao
anatremo faimombola misy lay fitsarany ray tena maritra mandraky izay azakidy am'zany mangine aza mitoany zany avako izany azakidy am'zany mangine olay fiteny malagasy hoe aza tositosika ny ondrobotry fa tsy fantatry izay anao kambana. Kolotsaina nampiavaka antsika tokoa taloha ny fifampitsombinana teo anivo ny fiarahamonina, ny fihavanana ka notandrovana fatratra. Nahatonga ireo abolana sy eo ampitenenana samihafa toy ny hoe trano atsimo sy avaratra izay tsy mahalenky alofana, tanagavy sy havanana izay didy maharary. Raha nanao ny tsy nambinina hono ampisambory fahavanory indrisy anefa fahita ho ny any lentika izany soatoavina malagasy zany taty aoriana. Any ka betsaka indray aza no manao tsindriofa lavo itsao fa ny anjera omby mahitsy lehilahy ny namany ka nanjary nisy nahavita nanositosika ny hafa, nanao tsinisinina ny sasany toy izay hitantsika tao anatiny ny tantara teo iny. Asa ratsy sy mahamenatra tokoa va reny mividy sy mivarotra tavoangy? Tsia no ataontsika ho valan'izay. Ny asa atao tsy amin'ny fahamarinana no heverintsika ho tokony mahamenatra. Fa raha mbola asa ihany, tsy misy ambany, na mpamafalalana, na mpanadio trano fivoahana, ninona karazana asa heverina ho tsotra rehefa tao amin'ny fofeny fitiavana tsy andehanana amin'ny fahamarinana, tsy misy asa ambany velivelona ovinana oviana. Lesona iray voalohan'izay ho raisitsika, aza mba mamaly faty zany mihitsy na amin'iza na amin'iza, ninina antony eo amin'ny fiainana. Ilay Romana 12:10 andiny 17:10 ka hatramin'ny 19:10 azy dia manambara amintsika indrindra, aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza, miomana anao izay mamendrika eo masiny olona rehetra. Raha azo atao dia ataovy izay havananareo amin'ny olona rehetra ry malala. Aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana, fa voasoratra hoe any famaliana izany ho amaly hoy Jehova. Ianao izay manaraka n'ity fandaran'ity angama-ankehitriny, mahatsiaro mavesatra noho ny tsy mety na noho ny gafy izay fanahiniana nataony ny sasany taminao, te hitrotra mihitsy ny fonao, hihevitra izay amaliana andreo izay nanao ratsy taminao ireo. Onylesitsika amin'ity an'ity aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Ialao zany valifaty zany. Maintsy ilay oabolana malagasy hoe andevolana azo asa hono ka ny valifaty no mandany ny fiainany. Aza vela andany ny fiainanao zany mihitsy ny valifaty. Aza vela anandevo anao zany lolo-po zany. Fa meteza kosa
amela eloka, meteza kosa anana fahadiovam-po. Hoy mantsy ny matitoko 5 andiny 9 hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Ka raha te ahitan'Andriamanitra ianao, meteza anana fahadiovam-po. Fa raha isika ane no maloto fo dia tsy ahitan'Andriamanitra. Na oviana mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay, na koa hoe tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay. Hoy indrindra ilay vavaka nampianaran'ny Tompo atsika ao Matitoko 4:12. Ka raha te mba azo famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ihany koa isika, dia meteza amela ny eloka ny hafa. Aza mitahiry lolo-po aza miketrika valifaty, aza manao kibayan-kelika ka hiandrikendri-toana amelezana ny hafa. Fa avy tsory avelao an'Andriamanitra ny adinao, an Jehova ny ady. Fa ianareo kosa angina aitsika loatra ilay Eksodosy 4:14. Fa lesona iray faharoa izay horaisintsika kosa tamin'ny alalan'ilay tantara teo dia izao hoe mahita ny zavatra rehetra Andriamanitra ary mifeny tantara. Aza ny loha samangina hono no jereny fa Andriamanitra tapiny loha, ary ny adala no tsy ambakaina Andriamanitra no atahorana. Ndeo fadiana araka izany ny hanao ratsy amin'ny sasany, hanao ratsy amin'ny hafa, fa mahakizo fara. Jereo ne ny fiainan-dradera sy ranivo nanao tsinitsinina ny hafa loatra, ny afara tamin'ny fahampotehana sy ny faharavana, no iveriny fa tsy misy angamba Andriamanitra, ka tsy mba mahita ny fahoriany reto mahantra. Tsaro fa misy tokoa Andriamanitra ary tena mahita, mifeny tantara. Kodiaran-tsareta ny fiainany, ny ambony tany aloha nanjary tonga ambany, ary ny heverina ho fanitsakitsaka no nasandratr'Andriamanitra. Ny fireharehana mantsy mialoha ny fahazimana, ary tena tsy tian'Andriamanitra. Hoy ny ohabolana 9:13, ny fiavina vonana sy ny fireharehana ary ny lalana ratsy ny vava fandainga dia samy halako avokoa. Halan'Andriamanitra izany. Ingane tsy ho amintsika ny fidy amin'ireo toetra ratsy ireo. Misy farany avokoa ny atao rehetra, ka andeha ho fadiny ny anao tsinitsinina ny hafa, na dia heverintsika ho tezitra tokoa azy tsika, na indraindray mety ho eritreretintsika ho manana ny rariny azy tsika, dia ny ho tsara ihany lahy. Fa raha rariny hoentina amin'ny tsirariny inge, vao maika aza manjary tsirariny ary feno tsy fahamarinana ao anatin'izany. Nahoana no mampieritreritra ity Korintiana 1:7 ty hoe, ary ankehitriny dia kilema aminareo ny anananareo ady amin'ny namanareo. Nahoana ny tsy aleo mandevitra ny tsirariny azy ianareo, nahoana ny tsy aleo maharitra ambakaina azy ianareo. Misy angamba ankehitriny mety teny avy hatrany hoe kratsy izany paiso, araka ny fiteny andavanandro. Nahoana no hiaritra ny ambakaina sy andevitra ny tsirariny eo, kratsy izany dala. Kanefa ry havako, dia izay indrindra ny fahendrena araka an'Andriamanitra. Rehefa isika mantsy no te hiezaka ho eo amin'ny toeran'Andriamanitra, mety tsy ho tohinina akory ny zavatra ho vitantsika. Fa rehefa Andriamanitra no avelantsika hiasa kosa, manoloana ny tsirariny izay mety ataony hafa amintsika, dia fantatsika fa ny fidiran'Andriamanitra antsehatra
dia tena mavesa-danja tokoa ary tsy hain'olombelona toaina na ovinanao veny izany. Raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no hatohitra antsika? Olay Romanina 9:1-7. Koetoana dia mampahery na ireo izay hiarany tsirarany mitraka mahereza ry havako. Andriamanitra tsy andriny hafa andraso ihany fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Fa raha isan'izay mampiatra sy manao ny tsirariny amin'ny fiarahamonina kosa ianao dia atsaharo matahorana Andriamanitra. Fa ny fahatahorana an'Andriamanitra no fiandoham-pahendreny. Hoy ny ohabolana 5:50. Raha lava hono ny bozaka very ny kisoa, raha lava ny volo mendrika soa. Fa raha lava kosa ny teny mety ho very ny mahasoa e. Ka dia izay indray no amarana antsika an'ity fandaharana androany ity, Baiboly sy kolontsaina, teto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Tanin'ny fihavanana fa kolontsaina malagasy manana ny maha izy azy izany ary mifanindran-dalana indrindra amin'ny Baiboly dia ny didim-pitiavana napetraka Kristy araka ny Jaona 3:4-7. Mandra-pitafary tompoky lahy, mandra-piresaka tompoky vavy. Manome fotoananao amin'ny heriny toy izao indrindra. Alakamisy alina amin'ny 7:00 famerenana, alahady tolakandro amin'ny 2:05. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa, atolotry ny Fankafia Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina.